teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana Cité Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana. Dia ampifaliana indray no iarabanantsika tsiraray avy anatin'izao fandarana izao izay ahafahantsika miaraka mifampitoana amin'ny alalan'ny vavaka izany ary hatrany ihany koa hoe ahafahantsika mijery ny tenin'Andriamanitra ny vaky-tenitsika izay mamakivaky ny testameta taloha izany. Dia ao amin'ny Deutéronomie 4:20 no misy atsika amin'ity androany ity ary araka ny fahitantsika moa hoe ny bokin'ny Deutéronomie dia fanomanana ny zanak'Israely rehefa hiditra ao amin'ny tany Kanana izy ireo dia satria efa novonjen'Andriamanitra izy ireo dia tian'Andriamanitra iaina ao anatin'izany fiainam-pamonjena izany. Avy ihany hoe satria efa novonjen'Andriamanitra izy ireo dia tian'Andriamanitra iaina ao anatin'ny fiainam-pamonjena izany ary izany mihitsy ny fiainantsika kristianina ary izay ilay zavatra resahany hoe nesorina avy tany Ejipta nafahan'Andriamanitra teo ambany fanandevozan'ny Ejiptianina izy ireo dia tian'Andriamanitra iaina ao anatin'izay fahafahana izay dia ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Dia tena izay mihitsy hoe tena fahafahana dia ny hoe fahafahantsika manompo an'ilay Andriamanitra bahary atsika izany. Ny Deutéronomie 4:20 ity ny andiny voalohany ka hatramin'ny 15 dia mahita isika momba ny fanambadiana, ny andin'ny 9 dia avy eo ny andin'ny 10 ka hatramin'ny 17 dia momba ny resaka antoka, mety hoe misy findramana dia misy antoka petraka. Ny andin'ny 17 dia misy an'ilay hoe fakana keriny, ny andin'ny 9 sy 10 dia momba ny abokana ary anisan'ny ambarany eo hoe tsaroviny amin'ny Miriama teny andalana tamin'ny voanareo avy tany Ejipta. Sika mahalala ny tantarany Miriama manoloana an'izay abokana izay ary eo amin'ny andin'ny 19 isika dia mahita hoe tompona andraikitra ny tsiraray avy manoloana ny fahotany dia ambarany eo mihitsy hoe tsy ho vonoina ny zanaka noho ny ataon'ny rainy dia tahaka izany ihany koa tsy ho vonoina ny ray noho ny ataon'ny ray izany fa samy ho vonoina amin'ny fahotany ihany ny olona. Dia avy eo ny andin'ny 17 ka hatrany amin'ny 12 dia miresaka izy ny fanasoavana ny mahantra na amin'ny lafiny anankiray tena hoe mitsinjo ny mahantra Andriamanitra. Dia ny anankiroa amin'ireo no tiako sady tarihana tombavaka amintsika ihany koa rehefa avy eo fa tiako averina ary tena hoe tiako hoe ampaherezana antsika tsiraray avy. Dia ny voalohany dia le andiny voalohany ka hatramin'ny 15 dia izao hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanekeny ny fanambadiana ary amin'ny lafiny anankiray ny andin'ny 15 dia tena mahavariana mihitsy hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny sinjany hoe fifaliana sy fiombona ny mpivady izany ao amin'Andriamanitra. Misy fanomezana hitan'ny tenin'Andriamanitra ao ilay hoe le lehilahy dia rehefa avy nampakabady izy dia tsy tokony andeha hiantafika izy ary tsy hampanaovana fanompoana akory fa hoe avela hitoetra ao an-tran'ny herintaona ka ampifaly ny vadiny izay vao nampakariny izany. Ary tena fampatsivana lehibe ho atsika izay hoe voalohany indrindra anisan'ny tiako zaraina anatiny teo tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Manao ahoana ny fisainantsika amin'izao vanim-potoanantsika izao rehefa fanambadiana no resahana ny zavatra mitranga amin'ny maha-olona antsika tsy eo amin'izao tontolo izao fahitantsika izany eo amin'ny fiainantsika kristianina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia matetika isika dia efa mandray ny fanambadiana ohatrany hoe toy ny zavatra dia efa teo foana fotsiny hoe dia izay izany dia miara-miaritra fa tokony ho hitantsika mihitsy hoe ao anatin'ny lamin'Andriamanitra, ao anatin'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izany fanambadiana izany ary avy amin'Andriamanitra izany ary tokony atao araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ary tena misy zavatra anankiroa hitantsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny 14 dia le zava-dehibe ny fanekena eo anivon'ny fanambadiana ary izany anisan'ny resahany eo dia momba indrindrindra anisan'ny mahasarotiny an'Andriamanitra hoe misy resaka fisaoram-bady ao dia misy resaka ihany koa hoe voaloto sy tsy voaloto ao anatin'izay dia anisan'ny resahany ao anatin'izany hoe anisan'ny zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny fahadiovana amin'ny resaka
resaka fiainam-pananahana izany. Ary ambarany tenin'Andriamanitra, ambarany soratra masina izany, ary zavatra tokony tsy ho raisitsika kristianina toy ny zavatra atao resaka antsistosy na zavatra iainana any amin'ny maizimaizina, fa ny tenin'Andriamanitra dia mampahazavana zany amintsika tsiraray avy ary tokony izao sianao hitandrina arak'izay ambarany tenin'Andriamanitra manoloana izany. Zany hoe nampitovo, raha ohatra ianao mbola mpitovo miaino an'izao dia tena hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanambadiana ary ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahadiovana izany. Dia ankoatran'izay ihany koa ny andininy fahadimy moa faharoa ihany koa ankoatran'izay fananten'ny vady zay dia le hoe mampanantena fifalinana hoe to miteny amin'ny reo mpivady Andriamanitra, amin'ny lehilahy Andriamanitra mba hikatsaka izay hifalian'ny vadiny. Ary zany anisan'ny zavatra tsy de fahita ankehitriny matetika moa vao indrindrindra ho an'ny lehilahy rehefa hoe hanambady dia hoe dia zay zany ny fiainan'ny lahy dia lasa gadra zany lahy dia vita teo zany. Fa anisany antsony amin'ny andininy fahadimy io dia zao hoe nantsona mihitsy le lehilahy raha amin'ny taona voalohany iny dia sady tsy miasa, tsy mandeha manao maramila, tsy manao fanompona akory moa zany resahana io fa hoe mitoetra herintaona ao an-trano ka ampifaly ny vadiny izay vao nampakariny. Ary tahaka izany hoe ahoana ihany koa indrindrindra ho antsika lehilahy ny fikatsahantsika an'izany hoe izay mampifaly ny vady izay nomen'Andriamanitra antsika, manao ahoana isika amin'izany. Ary enony faharetantsika sy ny atao hoe fifehezan-tenantsika ao anatin'izany dia mivavaka ahako mba tena hoe Andriamanitra ny akasika mifotsika, tonga antsika tsy avinavina am-po fa tonga antsika hikatsaka tokoa izay mahafaly ny vadintsika. Ary tena hoe fanehoana izany ilay antson'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika lehilahy izay manambady hoe tiava ny vadinao tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka ahoana nanolorany ainy ho azy. Ary izany no antsin'Andriamanitra amintsika. Fa ary ihany koa nefa tiako tsindriana amin'ity Deutéronomie 4:20 ity dia hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny vahiny, ny kamboty, ny mpitondran-tena, ny mahantra. Raha mamaky an'ity 4:20 ity isika, raha mamaky ny Deutéronomie ray manontolo mihitsy dia miverimberina foana mihitsy izay hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiahiny ny vahoaka ny Israely, ny kamboty, ny mpitondran-tena, ny vahiny, ny mahantra. Ary eto amin'ny 4:20 ity dia mbola miverina ihany izany. Ary hitantsika raha tsy diso any amin'ny 4:20 na 7:20 anatin'ilay malaza be resaka fitahirana sy ozina dia mbola voakasika izany hoe mahasarotiny an'Andriamanitra ny fiahina ireo mahantra, ireo vahiny, kamboty ary mpitondran-tena izany. Ary ataony fandraika mihitsy hoe tsaroa fa handevo tany Ejipta ianao ary ny tompo Andriamanitra ao no nanavitra anao afaka tany, koa izany no andindiko anao anatanteraka ireo zavatra ireo. Zany hoe ampahatsevin'Andriamanitra azy ireo hoe zany ny zavatra tsy tian'Andriamanitra nataony Ejiptianina tamin'izy ireo. Ary ny ainan'izany hoe fahantrana izany satria amin'ny lafiny anankiray ny zavatra tena resahana io dia ilay hoe toa voahilikilika, toa araraotina. Ary tena izay mihitsy nanjoan'ireto zanak'Israely reto tany Ejipta, voahilikilika, nararaotina, nandevozina. Dia halan'Andriamanitra izany. Ary isika kristianina ihany koa ankehitriny dia atsoin'Andriamanitra aneo an'izany fon'Andriamanitra izany hoe manao ahoana tokoa ny fihevitrintsika manoloana an'ireo mahantra, ireo vahiny, ireo kamboty, ireo mpitondran-tena ny vahiny resahana io dia olona mpiavy mety tonga eo anivontsika, tsy mahalala n'inona, tsy manana na inona dia ahoana ny fijerintsika azy ireny, manao ahoana ny fijerintsika ny fanavakavahana sy ny fanavaozan-tsaintsika manoloana izany. Manao ahoana ny fijerintsika ireo mpitondran-tena eo anivon'ny fiangonana izay tena hoe atao hoe ao anatin'ny fahasahiranana, tsisy ray eo anivon'ny tsisy ray, tsy manambady, tsisy mamelona satria izany anisan'ny andraikitra voalohany maharay ny ray. Ny amin'ny kamboty dia miaraka amin'izay ihany koa manao ahoana ny fijerintsika azy ireny izay tojo fahasahiranana. Dia tena miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika mihitsy hoe sitrapon'Andriamanitra ny hanasoavantsika, ny hantratsika ny mahantra, ny mpivahiny, ny kamboty ary ny mpitondran-tena. Ary engany tsy hoe amin'ny maha fiangonana antsika fotsiny hoe zahay fiangonana efa manao an'izao, fa izao sy ianao
manokana izao manokana dia ndao hevitra izany hatrany ary engany io hitantsika misy hoe Andriamanitra be fiantra ray be fiantra ny raintsika dia ndao hiaraka iteran'Andriamanitra avy hatrany sika ao anatin'izay ndao ataontsika ilay hiran'ny Rizarasolondray be andrianana ary dia ao anatin'izay tsika tena hitera azy vitsy izay dia taribavaka ihany koa hoe anandratra an'Andriamanitra sika ilay Andriamanitra pahary, ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra ray be fiantra izany dia ndao ataontsika izay izay hoe andrianana ary izany. Iaraka ivavaka isika Andriamanitra rainay io misaotra anao tokoa izahay raha mbola afaka midera ary afaka mampitodika ny fifantohanay aminao. Ianao tokoa ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Ianao ilay Andriamanitra masina, marina, ray be fiantra. Ianao no derainay, ianao no hitsaoanay ary ianao ny ankofanay amin'ity androany hariva ity. Ary tena raha mamaky ny teninao tokoa izay dia mahita fa Andriamanitra marina sy masina ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao ary Andriamanitra tsy tia ny ratsy ianao. Dia tena manandratra anao izahay amin'izany, aoka izahay ara mivavaka sady mba hitombo amin'izany fahalalana ny fahamarinanao izany sy fikatsahana ny fahamarinanao araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe katsaho ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia mivavaka an'izany izay ho anay fiangonana mba hitombo hitovy endrika aminao ilay tomponay ane izahay, ny fonay mba ho kasihanao amin'ny alalan'izany. Dia ianao no Andriamanitra ay, ianao ny mpanavitra anay, ianao ny mpanafaka anay, dia voninahitra anao ray Andriamanitra rainay. Amen. Dia andao toizantsika ny andinin'ny faharoa tsy tratry ny saina.
Ingeny isandratra tokoa Andriamanitsika ary ingeny hitany famindram-pony tokoa izao sy anao. Ndao ny vavaka faharoa ataotsika dia ndao hivavaka ho an'ireo mpivady eo anivon'ny fiangonana isika tsiraray avy mba tena samy alala fa mifanambadiana dia marina mifanambadiana azafady dia masina ary an'Andriamanitra izany ary tena hoe noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia tena hoe tandrina ny faneken'ny fanambadiana ny tsiraray avy samy tena hoe anovo hery avy amin'Andriamanitra atanteraka ny andraiky ny voalohany indrindra noho ny amin'Andriamanitra ho amin'ny anankiray. Dia faharoa ihany koa andaontsika hivavaka ho an'ny fahadiovana ara-pananahana sy ny fanavaozan-tsaina manoloana izany eo anivon'ny fiangonana satria anisan'ny zava-dehibe izany zavatra tsy raisin'ny soratra masina ho toy ny zavatra ambanina tsisy dikany izany fa tena hoe mazava amin'ny fampianaran'ny soratra masina momba an'izany hoe fahadiovana ara-pananahana izany dia tena ndao hivavaka hatrantsika ao atsika fiangonana mba tena hoe hiaina araka an'izay sitrapon'Andriamanitra ary hifaly ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra manoloana izany ary hanafaony saintsika ny izy amin'ny alalan'ny teniny. Hivavakantsika. Raha io misaotranao ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay mandrakariva ny amin'ny zavatra izay noforoninao ary raha mamaky tokoa izay ny Genesis toko voalohany Genesis toko faharoa dia ao anatin'ny zavatra noforoninao sy ny lamina izay efa napetraka ao hatramin'ny voalohany dia ny fanambadiana. Ny Genesis toko voalohany dia voasoratra fa lasy vavy no namoronanao azy. Genesis toko faharoa dia voasoratra tsara mihitsy ny amin'ny ilay fanambadiana voalohany dia i Adama sy Eva, voasoratra ao anatin'izany hoe ny lehilahy andao ny rainy sy reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ianao ny naharo ny fanambadiana, anao ny fanambadiana. Dia mivavaka ho anay izay manana efa hoe anatin'ny fanambadiana eo anivon'ny fiangonana aoka ny fonay hiankohoka manoloana anao ary aoka ho hitanay ny voninahitra ny fahamarinanao momba ny fanambadiana ary ingeny tsy ho anay efa manambady ihany tompo no anome aja sy asina ao amin'ny fanambadiana fa ho an'ny fiangonana iray manontolo mihitsy na amin'ireo izay mbola mpitovo aza dia tena mivavaka izay mba anome hasina ny fanambadiana izay hitan'izy ireo ary tena aoka tena hoe anana ny ajany eo anivon'ny fiangonana izany hoe fiainam-panambadiana izany. Ary eny manoloana an'izany ihany koa dia hivavaka ho anay fiangonana raha mamaky an'ity momba fanambadiana ity izay ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay momba fanambadiana dia zava-dehibe aminao tokoa tompo ny fahadiovana amin'ny resaka fiainana ara-pananahana. Dia mivavaka izay iray mba ianao no anadio ny fiangonana, anadio ny fisainanay, anadio ny fieritreretanay ka ahatahiry anay ho amin'ny fiainana marina, ho amin'ny fitondran-tena masina, ho amin'ny fisainana izay mifaly ao amin'ny fahamarinanao manoloana izany. Ary ampio hatrany izay amin'ny fifampitezainay amin'ny mahafiangonanay manoloana izany dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Dia saorantsika an'Andriamanitra izay dia te-hampatsiahy ihany koa amin'ny septambra amin'ny fafito ambin'ny folon'ny volana septambra misy an'ilay seminera fitiavana amin'ny endriny samihafa na amin'ny endriny rehetra izay raha tsy diso ahako afaka manaraka any amin'ny Facebook tsika dia tsarovy fa zava-dehibe ary mahasoantsika ny fampianarana atao mandritra ny sabotsy tontolo andro io. Dia andao mialohan'ny hiderantsika amin'ny antombavaka fahatelo dia ndao isika mbola sitsika hira ihany ataontsika ny andininy voalohany amin'ilay hoe ry Tompo sanahary nay. Izay maefa noveluminao katratr'izao anio itompo zanarinay anaty tsaotra izay maefa noveluminao katratr'izao anio izao mideranao andria manitro
atao hivavaka isika. Raha io mazava dia mazava fa tsy manao tsinitsinina ny majinika ianao. Andriamanitra marina tokoa ianao ary mahitsy amin'ny lalanao rehetra, ka ny olona tsiraray avy dia nomenao ny hasina maha olona azy. Ary tsy tianao izahay anome lanja olona iray mihoatra noho ny anankiray miankina amin'izay fananany. Fa tena mazava fa samy zava-dehibe eo amin'ny fijerinao sy eo masonao ny tsiraray avy. Dia mivavaka izahay amin'ny mahafiangonana anay, dia hivavaka ho an'ireo mahantra sy sahirana izay eo anivon'ny fiangonana, ireo atao hoe vahiny, mpiavy, ireo kamboty, mpitondra tena izay tena hoe sahirana ara-pivelomana eo amin'ny fiangonana, dia vavaka izahay mba ianao no hamatsy ho azy ireny, ary eny vavaka izahay mba raha amin'ny alalanay no anaovanao izany valim-bavaka izany, dia tahio ny fonay raha io, mba tsy hanamafy izahay ka hitady mandrakariva izay mety ho antony mahatonga ny olona anankiray sahirana na mahantra, fa aoka voalohany indrindra dia ny fiheverana ny hanampy, ny fitiavana manampy ary ny fahalalantanana no ho aminay, ary arova izay indrindrindra amin'ny fitsaratsarana fahatany na fiheverany tena ho mihoatra na fiavonavonana manoloana an'izany. Ary tena hoe amboary ny fisainanay, hovay ny fomba fijerinay raha toa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ary mivavaka ho anay fiangonana mba tsy hisy ny fanelikiliana izay indraindray mety efa fomba nitezana anay izany, ka mety ho mora aminay manambany ny hafa izay mety hoe atao hoe tsy manana no zahay, fa tena mivavaka izahay mba ahay ifandray araka anao ny fitiavanao Jesosy Kristy nao ka hanatratra amin'ny fonay. Vavaka izahay mba tsy hanavakavaka ara-piaviana ihany koa, fa tena araka ny maha olona na hoe iza moa zahay no fantatrao izay ilay lavitra anao kanefa ianao ny tonga teo aminay, dia aok'izany filazany tsaranao izany koa no hanova ny fifandraisanay amin'izay samy izahay. Dia tena hoe tahio ny fifankatiavanay anivon'ny fiangonana, ampio tsy hisy ny fanavakavahana, ampio izahay ahay ifampianatra, ifanampy, ifanasoa izany. Ary tena aok'Andriamanitra tena hoe tsy hanao tsintsinina an'ireo mahantra sy sahirana, ny vahiny, ny kamboty ary ny mpitondra tena izahay, fa nainao masina ny hanampy anay ary hanome anay ny hery sy ny fahasoavana ahatanterahanay izany. Amen. Dia andao tohizantsika trany ilay hira teo. Mazava no naposakao, levoniko ny utanay, ka azavao ny evitray. Miaizy nefa lasizao, mazava no naposakao, levoniko ny utanay, ka azavao ny evitray. Mideranao andry amanitro, faleibe, faleibe. Dia ndao antombavaka farany ataontsika androany, dia ndao hivavaka ho an'ireo mpianatra sy mpampianatra tsika tsy amin'ny fiangonana ihany, fa tena hoe eto amin'ny tanànatsika, eto amin'ny firenentsika, manoloana an'ity fanombohan'ny taom-pianarana vaovao ity, dia ndao tena hivavaka isika manoloana an'izany, na dia enina dia ho an'ny ministera amin'ny fanabeazana mihitsy aza, da tena angatantsika mba andrimantsika ilay mifehy an'izao rehetra izao ny hitanty taom-pianarana vaovao ity androso ireo mpianatra ary ahatanteraka tsakany sy andavany ny asany ny mpampianatra izany. Dia atao hivavaka araka izay isika. Raha io zavatra lehibe tokoa izany entinay mambavaka izany, satria dia mivavaka ho an'ny fanabeazana eto amin'ny firenenay izahay, vavaka ho an'ireo mpianatra izay vao miditra amin'ny taom-pianarana vaovao indray izao, vavaka ho an'ireo mpampianatra ihany koa izay miatrika ny asany ao anatin'izany, ary tena hoe asa manan-danja izany, satria fanabeazana ny hoavin'ny firenena no resahana ao anatin'izany. Dia amin'ny mazava-dehibe an'izany ray, dia izahay tsy mahavita na inona loatra ary, fa ny ataonay voalohany dia ny mitodika aminao ary mametraka ny tontolon'ny fanabeazana, ny fampianarana
eo ampilatananao izahay. Ary mahatsiaran'ireo mpianatra maro samihafa tompo dia vavaka izahay mba homenao azy ireny ny fahazavan-tsaina manoloana ny antony sy mahasarobidiny fianarana, mahasarobidiny mikatsaka ny fahendrena. Ary tena mivavaka azy ireo izay tompo mba ianao ny anomeny fahazotona eny amin'izao vao miditra izao dia betsaka ny mazoto, fa miaraka amin'izany dia mivavaka ihany koa mba hisian'ny faharetana ao anatiny izany. Mivavaka an'ireo mpampianatra mba ianao ny tahazy ireo eny eninay matetika indraindray no to fitarainana hoe kely ny karama sy ny sisy dia aoka na ianao aza no hitsinjo manoloana ny mety hoe fisian'ny tsirariny ao anatin'izany. Fa tena aoka ianao no anentana an'ireo mpampianatra ireo izay efa nomenao ny antso manokana, ny fahaiza-manao manokana arak'izany dia tena hoe fahasoavanao ny fiadananao any ho amin'izy ireny. Dia tahio tompony atao hoe ankizy ireo taranaka vaovao izay eto amin'ity firenena ity, tahio ny hoavin'izy ireo, tahio ny fianaran'izy ireo. Dia voninahitra anao ranay, voninahitra anao Jesosy tomponay, saotranao fanahy masonao. Amen. Dia isaorantsika n'Andriamanitra izay dia tena manonona trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika ania ho amintsika tsiraray avy. Izany dia manentana antsika trany tohizo ny vaky teny isaky ny lahady dia ao am-pikazy roa tany mena ny fotoanantsika amin'ny 7 sasany maraina. Izany dia samy tain'Andriamanitra isika rehetra. Teraina ianao iray, teraina Jesosy tomponay, teraina ny fanahy-ko, teraina fampanisy soa. Teraina ianao iray, teraina Jesosy tomponay, teraina ny fanahy-ko, teraina fampanisy soa. Mideranao andriamanitro, mideranao andriamanitro, faleibe, faleibe. Mideranao andriamanitro, faleibe, faleibe. Mideranao andriamanitro, faleibe, 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 teny iainana. Fandarana tolotra ny fiangonana tana City Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 5 sasany. Teny iainana.